Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Taon-tsapam-bolo no asan'ity raim-pianakaviana iray nonona tany ambany vohitra tany. Nanana soavaly anankiray izay tena tiany tokoa izy satria io soavaly io nanampy azy mianakavy kely tamin'ny fidiram-bolany. Indray andro nefa dia tsy hita ny nalehan'ilay soavaly. Rehefa nandre zany ireo mponina tao an-tanàna dia nanantona ilay raim-pianakaviana ka nilaza taminy hoe "Odre, tena loza, ilay soavaly izay tena tianao mihitsy ny lasa nitsoaka." Indrisy, mampalahelo izany. Kanefa dia izao fotsiny navalin'ilay rangara nandre ny tenin'ny retom-ponina nanodidina hoe angamba. Ny ampitsoniana nefa dia indro fa niverina ilay soavaliny izay tena tiany tokoa, ary tsy niverina irery fa niaraka tamin'ny soavaly dia 4 fanampiny. Dia hoy indray ireo mponina tao an-tanàna raha nahita ny zavanitranga hoe mba tsara vitana mihitsy ianao ka. Renay manko fa nahazo soavaly 5 be zao ny anareo ko. Dia tsy niresaka firy ilay raim-pianakaviana fa izao ihany no navaliny hoe mety ho izay angamba. Ny ampitson'ny andro nahatongavan'ireo soavaly 5 tao amin'ireto fianakaviana kely ireto dia niezaka nanazatra ireo soavaly 10 ny zanaka lahin'ilay tantsaha. Teo ampanaovana izany fanazarana izany anefa dia voadaka ny soavaly ilay zazalahy ka tapaka ny tongony. Vetivety dia niparitaka nanerana ny tanàna izany vaovao izany. Ka indreo fa tonga indray ny mpiaramonina manodidina nanadroadro sy nilaza tamin'ilay raim-pianakaviana hoe enonay fa tapaka hono ny tongotry ny zanaka ao lahy voadaka ny soavaly. Zay ary le efa tena nampamahamahana anay tena olona ratsy vitana mihitsy nareo menakavy. Dia tsy niresaka betsaka ity raim-pianakaviana tantsaha fa nivaly teny mitovy amin'ny teo aloha ihany navaly ny azy ireo hoe angamba. Fotoana fotaoriana izay anefa dia tonga ny fiantsoana ireo vatan-dehilahy mba hanao miaramila. Anisan'izany ny tao amin'ity tanàna nisy ity raim-pianakaviana tantsaha ity. Kanefa noho ny fahatapahan'ny tongotry ilay zanany lahy dia tsy mba voantso hanao miaramila ilay zazalahy. Rehefa nahita izany ny mponina rehetra tao an-tanàna dia nangasiasy sy nitsiriritra fatratra ny toerana nisy reto tantsapam-bolo ireto ary nilaza tamin'izy ireo hoe sambatry nareo, ny zanakay lahy lasa voantso tsy maintsy nanao miaramila daholo. Kanefa ny zanakao tsy mba anisan'ny voantso fa tavela miara-mijanona aminao eto ihany. Sambatry nareo. Endikory mpiaino namako, ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy ahita olazaina ny amin'izany mandrakariva ny manodidina antsika. Eo ny mety hifosa, eo ny mitsiriritra, eo ny mialina, eo ny mpanan-kivy sy ny sisa. Zao anefa no azo antoka, apetrao eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao, fa aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona mombanao. Ny fiainanao hatrehana ary izay hijeren'Andriamanitra anao heverina. Aza kivy velively fa avadika Andriamanitra hiara-miasa hasoa avokoa ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza,
mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 9:20 andininy faraiky ambiny folo. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoa ampofazamalaina fatomotrany andro izao koitoky aminy zizahai ravelonako ianao irerirai no andriny fo. Tarika Cœur de Lille. Ny olana rehetra miseho hainao vahana niazinaza jereo lasa zavana ninatrampo-zay mangi hainao tonena
AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana ho anay rehetra eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena indrindra fa izay manokana ato amin'ny sampana teny malagasy ny miaraba ny mpiaino rehetra na tratra ity taona 2024 ity fitahiny zany fahasoavana izany na dia mivavaka isika mba samy homendrika an'izany fahasoavana izany fiainantsika mandritra nyity taona ity ary hanakaiky bebe kokoa n'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Amin'ny tian'io ity dia tompontsoa antsika ny andreny filohan'ny fivondronam-be ny fiangonana adventista eo anivon'ny ranomasimbe indiana ny pasteur Slouf George Jean Mesmer. hoantsika mpanaraka n'izao fandaharana izao dia faly ny tenanay miaraba antsika tsirairay avy tratra ny taona vaovao 2024 sorantsika ny tompo Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fahasoavana ny resina nandritra ny taona 2024 iny taona 2024 izay vao nivalona vao tsy ela tao mpahasoavana ho an'ny sasany ary mety taona mangidy ho an'ny hafa izany tao mpifaliana ho an'ny sasany ary taona mifahoriana ho an'ny hafa ihany koa fa isorantsika ny tompo satria tafita isika mianakavina azo tombonandro ka afaka misotra azy isika ankehitriny ho taona mpahombiazana ho taona mpahasoavana ary ho taona izay andraisantsika fitahiana avy amin'ny tompo Andriamanitra ny ity taona ity tsy ho fitahiana ara-nofo ihany fa indrindrandrindra ihany koa ny fitahiana ara-panahy koa ny tompony ny homba sy hitahy antsika tsirairay avy. Tonga ihany koa isika amin'izao fotoana izao izay fotoana izay ahafahantsika miaraka mandray ny hafatra avy amin'ny tenin'ny tompo. Hafatra manokana ho antsika amin'ity taona 2024 ity dia nitsongaina avy tamin'ny fiantsoan'i Jesosy Kristy any Matio ho mpianatra. Mialohan'izany dia ivavaka isika. Tompo Andriamanitra izay any an-danitra misaotranao izahay no nytony taom-baovao izay nomenao anay ary apetrakay manontolo eo am-pelantananao ny fiainanay mandritra izao taona izao ka ho taom-pahasoavana sy andraisanay fitahiana avy aminao izany. Misaotra ihany koa no ity fotoana manokana ahafahanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao izany. Tompo, ampitoero anatinay izany teny izany ary oka ianao no hiaraka aminay mba hahafahanay hivelona araka izany teninao izany. Ny anaran'i Kristy Jesosy Tompo. Amen. Matio 5 manomboka eo amin'ny 5 no mitantara ny antsoan'i Jesosy any Matio ho mpianatra. Ny 5 ny tena amin'ny anaran'i Jesosy ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamorin-ketra ka hoy izy taminy andeha anaraka ahy dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ny 10 ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. 10 ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe fa faminram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra. Fa tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota.
matioa mpamorietra araka ny voalaza tamin'ny vakiteny teo ny mpamorietra tamin'izany fotoana izany dia olona anankiray izay miasa ho amin'ny fitondram-panjakana romanina tamin'izany fotoana izany fitondram-panjakana romanina izay noheverina ho ery-pamoretana ho an'ny firenena jiosy ka izay rehetra miasa ho an'izany fitondram-panjakana romanina izany dia noheverina fa tsy mendrika noheverina ho mpanota ary nahilikilika teo amin'ny fiarahamonina jiosy izany olona izay voahilikilika sy noheverina ho mpanota izany eto no nantsoiny Jesosy Kristy ary rehefa nandray ny antso Matio dia eo amin'ny 10 izy hoe ary indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany mazava ho azy zany fa Matio no niantso an'ireo mpiara-miasa aminy izay olona noheverina fa mpanota sy olona izay noheverina voahilikilika tamin'ny fiarahamonina jiosy tamin'izay fotoana izay no nantsoiny hiaraka andray fahasoavana ny antson'i Jesosy Kristy miaraka aminy raha mandray ny antson'ny tompo ihany koa ianao raha nandray izany antson'ny tompo izany lohatra modely alaina tahaka ity nataon'ny Matio ity miantso ny hafa ihany koa hiaraka aminao ireo mpiara-miasa aminao ireo hafa mpiaramonina taminao mpifanerasera taminao tamin'izay antso ihany koa izy ireo mahandray izany fahasoavan'ny tompo izany miaraka aminao amin'ny ity taona 320 ity eo amin'ny 9:10 nefa misy zavatra mahatsikaiky ihany ozy hoe fa ny fariseo ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany ireo lazaina fa hoe olo marina olo masina tamin'izany fotoana izany inona no nataon'izy ireo ozy hoe raha nahita izany ny fariseo izy dia niteny ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miarakomana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota izany hoe ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany ireo nievy tena olo-masina tamin'izany fotoana izany dia tsy nifandray mihitsy tamin'ireo mpanota ireo olona noheverina fa hoe mpanota dia nahilikilika izy ireo tsy hifandray aminy mihitsy ary zany natonga azy ireo nametra-panontaniana tamin'ireo mpianatra ireo hoe nahoana zany hoe toatrany hoe anozongozona ny finoan'ny reto mpianatra reto ka tonga ny reto mpianatra reto hiala tsy hanaraka an' Jesosy fa hanaraka azy ireo izany no zavatra hita taratra tamin'ny fanontaniana izay napetraka ireto fariseo na ireto mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy izany tonga teo am-pototsofin'i Jesosy anefa izany fanontaniana izany tonga teo am-pototsofin'ilay mpampianatra izany fanakianana izany dia hoy Jesosy raha nahare izany eo amin'ny 12 tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary eo amin'ny tapany fariny amin'ny 17 tsy tonga hiantso ny marina ny tompo fa ny mpanota ary hoy izy hoe fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe fa faminram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsatra ho antsika kristianina ankehitriny mety ho marobe ireo olona izay noheverintsika ho mpanota nahilikitsika tamin'ny taona 2020 iny ny antso izay nataony tompo amin'ny Matio ankehitriny dia mampianatra atsika fa tsy tokony hisy olona izay ataontsika hoe mpanota loatra ka tsy tokony hifandraisana tsy tokony hisy olona andian'olona tokony hahilikilika atsika fa tokony ho raisintsika izy ireo ho an'ny hafa ihany koa angamba mety ho nahatsapa ianao nandritran'izany taona 2020 zany ho voahilikilika teo amin'ny fiangonana ho voahilikilika teo amin'ny fiarahamonina tsarovy fa ny tompo dia miantso ny rehetrarehetra tsy manavaka na ireo izay voahilikilika aza dia mbola antsoiny ny tompo ihany miantso anao ny tompo amin'ity taona 320 ity ka hoka ho arantsika izany antso valintsika izany antso ny tompo izany satria izany tompo izany dia maniraka atsika mandehana ozy mianatra ny hevitry ny teny hoe fafaminram-pony sitrako teny malaza eo amin'ny fiarahamonina kristianina maro le hoe mandehana na hoe andeha aho ankehitriny ny tompo dia maniraka atsika andeha ihany koa
andeha hianatra mihevitry ny teny hoe fafamindram-po no sitrany ka andao re amin'nyity taona 320 ity andao tsika hianatra izany famindram-po izany andao itsika hianatra hamindra fo amin'ny hafa ka hitaona azy ireo ihany koa mba handray izany famindram-po avy amin'ny tompo izany ka isika tsy tsirairay avy isika rehetrarehetra mandritra ity taona 320 ity samy hoeniky ny famindram-pony tompo ka handray fitahiana sy fahasoavana avy amin'ny tompo izany no firaretso ho antsika tsirairay avy mandritra ity taona 320 ity koa ny tompo ny ahita itsika ka ho taona feno famindram-po sy andrasantsika fitahiana ity taona ity ndao arytsika hiaraka hivavaka hamarana n'izao fotoana izao. Andriamanitra tompona izany an-danitra misaotranao indray izahay noho ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity fiandohan'ny taona ity. Maniraka anay andeha hianatra ianao amin'ity taona ity ka ahafahanay ampitafy famindram-pony hafa hamindra fo amin'ny hafa. Ray masinao fanerinay ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany ka izay tsirairay avy sy izay mifanerasera aminay tompo andray izany famindram-po avy aminao izany andray izany fitahiana avy aminao izany ho mpianatra ho mahatoky izahay noho ny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompo. Amen. Vato zay lay onjany fanantinana. Zao sianao no nindrafo
fitiavanao anay iaramonina toko zasianao nonindrafo zasianao nonindrafo You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Paikady ny Satana. Tantara narindra ny fanjaniaina, andra nesanao ny Nartina, Danta, Sam, Joely, Fanja. Efa eninao moa namako ilay teny feno fahendrena mivaky toy izao hoe ary mahonona tena fa ny devoly fahavalo dia mandehandeha mierina mitady izay arapana izy koa mitandray masao anenina. Indro ane asehonao ilay fivoriana tena niavaka izay nataon'ireo devoly aminganana mpivavaka. Enoy tsara anie vita olonareo vita olonareo fa misy dinika mafonja andohalika ny rambary tsy vazivazy na somonga tsy maintsy hokaroantsika ny paikady sy planina mba handavonatra amin'ny farany an'ireo kristianina. Ka move tsy efa niasika mba hitarika sy taona. Ka nahoana ry izy ireo no mitombo isa foana ka iza mo arinina fa tsy avy amintsika ihany. Ka zao eno tsara, voalohany tsy voasakatsika ireo tsy hamonjy ny tempoly. Faharoa tsy voatazona ihany ko tsy hamaky baiboly. Fa andalina izy ireo sy hamantatra ny marina ka nitetikaditsika no hovaina sy amboarina. Fahatelo mangina aloha tsy ho vitatsika ny anakana ny fanandramana zay ataony am'le Jesosy lazaina fampitaridalana. Ka raha ireo telo ireo no ezahantsika horavaina de hiasa foantsika ary ko hialamaina. Olo inontsony zany momba hevitra azo atao inona ohatray eo ndrindritsika zao fa aza maika aloha ianao enoa avelao izy ireo anao ny fiainan'izay tiny fa ny fotoanany no alaina tsy ho an'ilay Kristiny. Ezahantsika rehetra mihitsy ny tsisiny fifandraisana amin'izy Jesosy so tsika hitondra faisana. Ka ahoana ry filono no anaovana an'izany so de hevitra manidina ka ho verimaina ihany. Sy enao koa ny filovo anazava ka ianao ny taitaitra matoa izy miantso atsika de tetika efa maty paika. Zay indrindra menoa ianareo maro be ny fomba hitako anjononan'izy ireo. Zay mihitsy ny tanjony lofosatsika de zao tsaro vomby eny ny anapaka ny fifandraisana zay fototry ny fandreseny.
ka zay any an-tanjony reo mpivavaka alikisa osakanatsika reo mba tsy ahita paradisy zay mihitsy tsika za tany ny alaka reo no hoe hoany tsisy azany ka zao no atao zao no atao samy mandray ny tandrifony ataovy zay asa iranazy ka ny fotoanany tsy isy amorony zavatra variana sy masony am'izay ny ara-panahiny ho adiny tsy tsarony mangina aloha toizotoizay aporisio aza vela atseho atrany atrany mba ho tia mirobaroba ka finaritra mandany mandany de mandany foana avy eo mividy tsy mijanona ary bohitra osalava ka aza vela raha tsy faniny aitsika zany ho aizy zany tsy ho faniny eo anefa fangazay fotsiny ny vehivavy atokantrano atao fotsy varavarana tsy karakara ny ankohonany fa ho lasa mialangalana aranga enoy aloha rangako raha azo atao aza sina fitsarana fa tereo hiasa mafy mody any taranany am'izay tsisy tsony ny fotoana hiarahany de mpivady na mpianaka ny fotoana iresany zay de ho fatoriana fotsiny ny tokantrano sy ny akaniny ka na ny akizy na mpivady samy tsisy ahita maminy indray tsy ny sainiko paika kely miampy fitaka rehefa tsisy ve mamy ny mpivady tsy isitake zay enoy alony toy ane fenoy zava mahadonto ny rivotra isan'andro foiny zava mahadonto ahoana moro folono tianao ambara ohatray mbola tsy hainao foana ve fa izy ty fa tsy satana zao ary ny radio ny lecteur ny facebook ny tele sy ny hafakoho feno hira sary hafahafa manaitra sy mandotoloha tsy olana tena vitatsika zany amin'ny fomba tonga lafatra ny fiafarany de ho donto tsy alala tsy atakatra azadino aloha hira tsy ara-baiboly amin'ny karazany avy de tsy hoeniny tsony le fanamasina miantso azy sy miangavy zao tontolo zao feno hira sary mahaliana de ho tamany reo iaino ijery ka ho variana de variana ho feno an'izany ny fanahiny ka ho adininy miandalana lay jesosy sosiny iny lay famarinana sy lalana de zao koa ny latabany ao an-trano feno iboky amangazety de vaovao sy dokam-barotra reny asaina retirety rehefa ela veny ela na mafy taky nininaza
tsy ho voasintotsika foana amin'ny zavatra malaza. Ka ho arantirantintsika ny dokam-barotra, ny lalao, feno zavatra manintona mampanantena ny zaozao e. Zay avelatsika ho variana, avelatsika anantena reo mpanao oeraoera sy maimay ty anakarena. Feno kosa aloha ny tetika asiany fenitra atsy hoatsy a. Mareta kely aloha e. Reo aneka mbola tsy apy e. Zao hoan'ireo lehilahy manokana de zao ny politika. Vehivavy tsara sy manaitra no arentirentitsika am'ireo dokam-barotra miely etseroa. Hankafiry zalaka avy hatrany de ho vo. Zao aneny toy ane. Tsy ho hitan'izy ireo tsony ny toetra tsara n'le vadiny. Ho leo izy ka ho rava le tokatrano tena maminy. Mahay anao sefo vitanao katsikady sady tena mahaliana. Zany haika fivolena. Pai kupay kely aloha sefo. Kupay kely aloha sefo. Zay. Ao. Hoan'ny rehetra ndray. De vizano atsiaro reraka. Ny fotoana ialany sasatra feno zavatra mavesatra. Zay. Reo mpino mafilo reo hotorovana am'izay ka tsy anakeritsony hiatriany nenemana ho avindray. Uno Kinona no andrazana fandahoanomboka ny asa e. Zay efa todina motika sy andrasarasa. Mareta ry zalafy zao mipaika farany elaka haingana. Sakan'ireo mba tsy ahitany natiora sy ny atsarany. Am'izay de tsy atsiaro sy tsy alalan'Andriamanitra. Sitrany ay aneny sainy mba analavitra latte. Zao tario kosa nefa izy mba holiana sy hijery ny karazana lalao, ny fetifety maro reny ny fialamboly, hirahira, tantara sy ny sinema. Tia eto ho hitatsika fa horesy ny fanahy. Traisy tsika tsy mivazivazy fa avy hatrany de mietaky. Aza tsika mora foana ireo mpivavaka apokaty. Tetika aloha farany tetika aloha amin'ny farany no soritako mazava. Aza dino aloha le hoe sahirana sy tery lava. Tsy adino zany sefobe Zay fa zao no anapiko azy. Raha sendra misy ny fiombonana na ny fionan'ireo mpino angamba mety hoe any ampiangonana de tario reo maivatsaina hifosafosa reo zay hitany. Angafandray
ampanaovy resaka tsy misy dikany. ohatray efa vonina ny aty ambitaka amin'ny fomba tonga lafatra zay e ka reo mivavabavaka reo tsy avelatsika andreny zay le tena tediavoko zay. Mirava avy eo ny fiangonana ka reo mpino lasa mody ny hery ara-pana voarainy aotra toy ny atody. Sady tsy maninona avy aloha reo mpino anao ny asa fitoriny ka ny fiainana isan'andro feno zavatra mahavariana fa le vavaka mafana ifandraisany amin'ny tompo kikisy foana mba tsy isy ka ny fanahiny iedonto. Azonareo ve? Azonay sefbeo ianao lehibe no akatoaviny ka hotony baikonao na mora na mfomba mahatsiraha. Zay le tiako zay. Tanteraka ny sitraponao sefo. Mahefary miaramila koa. Aza malaheloelo mifalifa maro be no very any amin'ny elo fivoriana raha zany ambony lanja sady raitra. Ny adrikasa zao ny tena zava-mamaika. Ny paikady voalohany de le hoe sahiran-dava atao tsy misy fotoana na de ny vavahany azy ary tsy mijanona eo to hitako izy ireo mitoreo. Mbola aiza ny anjo azy ny afo be no miandry avy eo. Misaotra ary miaramila koa. Tonga de ataovy ny asa. De tapa-kevitra avokoa reo anjely ratsy rehetra fa hanohy ilay lehibe ny tsy arahana fepetra. Ny paritaka izy ireo ka namafy eto an-tany amin'ny fomba isan-karazany zany tetika ady zany. Asa izy raha toa efa nandalo taminao fa ho anao indrindrandrindra izao fanairany eto izao. Fomba maro no ampiasain'ilay devoly ilay satana ahatonga ny fanahy ho amin'ny tena faharavana. Ny lakile atoro anao de ny vavaka mafana. Fifandraisana tsy tapaka amin'ny tompo atao misesy. Fainam-bavaka isan'andro de Jesosy no ampandresy. Amen. Dominique daholo zay nilaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ianikyo fa orina nanikisa mbola tranga etoko marireo ulumbo fiti saio fu
fitaka fany alany ireo dity miala izy misitaka fa ianaio manahoana bolitsoro fona ve na handava manolona ireo setra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana zay lay onjany fanantinana fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko faorina naninkisa molitranga etoko marireo oloa fity zaio voa fitaka fany alany ireo dity miala izy misitaka fa ianaio manahoana bolitsoro fona ve na handava manolona ireo setra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana fa ianaio manahoana bolitsoro fona ve na handava manolona ireo setra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana hoantsiky izay tavela mbola verinay hasany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly miraba manokana anao hatrany ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity andro anio ity. Hitondra fitahiana ho antsika ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana tahaka an'izao izay ahafahantsika manavao indray ny fanoratenantsika amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ny lohateny lesintsika amin'ity anio ity dia manao hoe isan'ny ankonan'Andriamanitra izaho sy ianao. Isan'ny ankonan'Andriamanitra isika. Azonao nieritreritra ve izany hoe noraisin'i Jehovah Andriamanitra lay nahary izao tontolo izao
ho isan'ny ankohonany ianao ho isan'ny ankohonany aho. Manasanao ny hamaky izay voalaza ao amin'ny Efesiana 4:7 sy 15. Efesiana 4:7 sy 15. Ary noho izany no andolehako amin'ny ray izay ahazon'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana. Manana fianakaviana eto an-tany Jehovah Andriamanitra. Milaza amintsika izany fa manana ho avy azo antoka isika raha toa ka mbola misafidy ny hijanona ho isan'izany fianakavian'Andriamanitra izany mandra-piaviny. Izao no nambaran'i Jesosy tamin'ny fiandohan'ny asany ao amin'ny Mateo 5:9. Koa amin'izany mivavato izao ianareo rainay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Nampianarina zany isika hiantso ny rainy hoe rainay izay any an-danitra. Nampianarin' Jesosy isika hiantso ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika hoe rainay. Tsy hoe Andriamatofiloa na Andriamatopitariko na koa hoe Andriamanitra ambony indrindro fa hoy izy hoe rainay mihitsy akaiky anay. Zany hoe ray aman-dreny sy zanaka e. Dia mbola azonao jerena koa amin'ny Lioka 12:2, Lioka 12:2 fa mbola naveriny nitokana tamin'ireo mpianan'izany vavaka izany taty aoriana. Rehefa niona tamin'ny Maria Jesosy taorianany fitsanganany tamin'ny maty, dia naniry ny amihina azy raha vehivavy tamin'izay fotoana izay, faly nahita azy nitsangana tamin'ny maty. Dia izao no navalin'i Jesosy azy eo amin'ny Jaona 20:17. Jaona 20:17. Aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Tsy pio tsara ilay teniny manao hoe ny raiko sy ny rainareo, Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Tena ankohonan'Andriamanitra mihitsy no andraisany antsika zanany. Satria iray ihany ny raintsika sy Jesosy zany dia rahalahintsika izy, ary isika rehetra dia mpiray tampo ao amin'ny tompo. Tonga isan'ny ankohonana teto an-tany Jesosy mba hahatonga antsika ho isan'ny ankohonany lanitra. Antony lehibe nahatonga an'i Jesosy tetỳ an-tany zany, ahatonga asenao ho tafaverina indray ho isan'ny ankohonany lanitra. Izao no voasoratra ao amin'ilay boky antsoina hoe ilay fitiavana mandresy, takila 5:7. Takila 5:7. Iray ny fianakavianany an-danitra sy ety an-tany. Ary antony lehibe tena tokony ahafaly antsika rehetra izany. Izao no vakintsika eo amin'ny Exodus 7:10. Exodus 7:10. Koa avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Ny zanak'Israely izay vao avy nandevozina nandritra ny 700 taona ary novonjeny Jehovah hivoaka avy tao dia nantsoiny hoe olon'ireo namahatra aza, olon'ireo nafadiran'ovana aza, olon'ireo nanao adevozina nandritra ny 700 taona aza. Hanafaka an'ireo olon'ireo izy, satria izay ny fanekena ifanifanaovany tamin'ny Abrahama. Izao koa ny vakintsika eo amin'ny Exodus 5:10. Exodus 5:10. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravona ho aho any anefitra. Hamafisin'ireo andin'ireo fa lazain'Andriamanitra ho olony mihitsy ny zanak'Israely izay taranak'i Abrahama. Ahoana moa zany no ahatonga asy ianao amin'izao fotoana izao? Ahatonga antsika, ahatonga ny olona iray ho lasa zanak'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra safidy mantsy isika na olona ny foroniny aza. Ny safidy ny anaraka ny baikon'ny Satana ohatra, Adama sy Eva, dia tonga tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary tsy izy ireo ihany fa maro amintsika no ny safidy hiaina miaraka amin'ny fahotana. Dia nanao planin'Andriamanitra hamonjena antsika raha tsy misafidy ny hiverina aminy isika dia zoantsika izany. Kanefa amin'izay fotoana izay
dia tsy azo lazaina ho zanak'andriamanitra tsony ny olona anankiray. Zao ny vakiantsika mazava tsara amin'ny Galatiana 3 andiny 5 ka hatramin'ny 7. Galatiana 3 andiny 5 ka hatramin'ny 7. Ahoana ny atonga ny olona anankiray ho lasa zanak'andriamanitra? Mazava ny voalaza eto. Fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Ahoana hoe amin'ny finoana ny Kristy Jesosy? Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy any Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Eo amin'ny lafiny ara-panahy zany dia mitovy avokoa ny olona rehetra izay nanolo-tena ho an'i Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo andiny 7 dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana koa. Misy mantsy ny milaza fa izay taranak'i Abrahama ara-nofo ihany no zanak'Andriamanitra. Eto dia mazava ny voalaza fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama ary mpandova ny ten'Andriamanitra araka ny teny fikasana. Apetraho aminao ary ny fanontaniana araka ireo fepetra mazava ireo. Efa zanak'Andriamanitra venao satsia? Tsy manome tombam-bidy antsika olombelona ny filazana fa tonga ho azy kisendrasendra teto tany sika. Sala amin'ny zavatra kisendrasendra rehetra dia tsisy vidiny. Fifaliana ny mahalala sy mahatsapa fa tena noharian'Andriamanitra ianao ary izay no mampisy tombam-bidiny antsika. Ary rehefa lavo nandao azy indray noho ny fitaky Satana dia mbola novonjeny indray na velona ho tonga zanany indray, ankohonany mihitsy aza. Tombam-bidy tsy hairefesina anie zany ary tsy misy teny malaza an'izany. Ary tokony hatahotra an'Andriamanitra isika izay manao tsinotsinona reny olona izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra ireny kanefa mety tsy manan-karena noho isika na tsy manana fahefana noho isika. Satria refesintsika amin'izay mety ho any aposiny ny maha izy azy ny tombam-bidiny, fa tsy raisitsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Aoka ry hatahotra an'Andriamanitra amin'izany fihetsika izany. Ny soratra masina dia mampianatra fa tsy hoe misy fotsiny Andriamanitra, fa tena tia antsika izy mikolokolo fifandraisana feno fitiavana. Ampiasain'ny soratra masina matetika ny sary momba ny ankonana manoro-tsoritana an'izany fifandraisana akaiky dia akaiky izany. Na miantso ny Israely hoe oloko Jesosy, na miantso antsika hoe zanak'Andriamanitra, na manondro an'Andriamanitra hoe raitsika, dia mitovy ny zavatra tiana ambara. Tia izy, tianao izy, tiantsika tahaka ny tokony hifankatiavan'ny mambra ny ankonan'Andriamanitra. Vaovao tsara manao ahoana izany ho antsika tamin'ity anio ety. Eto anivon'izao tontolo izao izay miaratsy, mihamapidi-doza hatrany. Fiarovana, fitahiana ho antsika izany hoe eken'Andriamanitra ho ankonany indray izany. Ary tian'Andriamanitra isika hifampitondra amin'ny mahasamy ankonan'Andriamanitra antsika. Ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika anie izany mandritra nyity taona ity. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.